Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra telo izay iray no andriamanitry ny Baiboly. Izay no fampianarana hoentina amintsika amin'ity video manaraka ity. Iresakantsika androany ravana mahakasika ny Trinité. Zavatra sarotra ny manakatra azy nefa mila haitsika ny manazava azy. Ny teny hoe Trinité raha rasaina dia hoe tri, telo, unité iray. Izany hoe telo nefa iray ihany. Ilay iray ny fiangonana antsoina hoe Tertullien tamin'ny taonjato fahatelo no nahita io teny io. Ary tena hoe tsy hita anatin'ny Baiboly izany teny izany. Trinité nefa ny Baiboly iray manontolo dia tena maneho fa telo nefa iray ihany ny Andriamanitra izay hinoantsika. Itsika dia manohatra ny fampianarana modalisme sy ny fampianarana unitarisme izay milaza fa olona iray ihany Andriamanitra. Amintsika dia misy olona telo miavaka tsara dia ilay ray, ilay zanaka, ilay fanahy masina ao amin'ny Andriamanitra iray ihany. Raha jerevanao ravana ny soratra masina dia vao manomboka any amin'ny Baiboly any amin'ny Genesis toko voalohany dia milaza izy manao hoe ary tamin'ny voalohany Andriamanitra. Io teny hoe Andriamanitra io amin'ny teny Hebreo ho an'izay rehetra mianatra Hebreo dia mahalala tsara fa Elohim ny dikan'io. Ary zany Elohim zany dia pluriel. Amin'ny teny anglisy ary moa dia ataony mihitsy hoe God fa ataony entre parenthèse kely akaiky ny S. Ilay teny hoe Andriamanitra dia pluriel. Tsy adintsika hevitra mihitsy aloha ny maha tokana an'Andriamanitra. Ary ny Trinité koa tsy mandahany izany satria ny Exodus toko 20:7 antsika tsara aza manana Andriamanitra hafa fa izao ihany. Deutéronomie toko 9:4 dia hoe menoro Israely ny Jehovah Andriamantsika dia Jehovah iray ihany. Marina izany. Ary ny Trinité koa dia milaza fa tokana ihany ny Andriamanitra. Nefa io Andriamanitra io dia pluriel. Araka ny fanambarako toy hoe ny Elohim dia pluriel. Ary rehefa jerevanao any amin'ny Jaona toko voalohany dia misy ilay teny hoe ary tamin'ny voalohany ny teny. Ary ny teny tao amin'Andriamanitra. Ary ny teny dia Andriamanitra. Izany hoe Jesosy Kristy zany efa tamin'ny voalohany dia efa tao amin'Andriamanitra. Efa tao amin'io Genesis io izy. Efa tao amin'io faharindra io izy. Efa tao amin'io Andriamanitra io izy. Ary izy ilay nambara ny Genesis manao hoe andeha isika hanamboatra olona mitovy endrika amintsika. Izany hoe misy pluriel, misy zavatra maromaro matoa izy miteny hoe andeha isika. Ary ny fanahy masina koa dia voatondro manao hoe ary ny fanan'Andriamanitra nambomba tambonin'ny lalina, tambonin'ilay rano. Izany hoe efa tao koa dia efa voatonona ny fanan'Andriamanitra. Dia mazava tsara fa rehefa natao batisa Jesosy Kristy dia nisy io fanehoana ilay fihavahana amin'ny maha Trinité an'Andriamanitra io. Dia ilay hoe ilay zanaka no natao batisa, ilay ray no niteny hoe io no zanako. Ary ilay fanahy masina no nidina naka endrika voromailala. Izany no nahatonga an'i Jesosy teny manao hoe manaova batisa azy amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Tena misy olona telo miavaka tsara ao amin'io Andriamanitra tokana io. Ny mahatonga ny olona tsy mino ny Trinité dia satria tsy hain'ny olona manavaka ny hoe iza sy ny hoe inona. Zany zao raha misy manontany hoe iza moa ianao, ny valin'izany fanontaniana izany dia hoe izao no pasteur Tahina Randrofensoa. Anarako sy andraikitro no ambarako amin'izany. Maneho ny fihavahako tsy fitovizako amin'ny olona rehetra. Tsisy mitovy amiko eto ambonin'ny tany fa tokana ihany ny hoe Tahina Randrofensoa pasteur. Fa rehefa anontaniana indray hoe inona moa ianao dia olombelona izay mitovy amin'ny olona rehetra ihany amin'izay fotoana izay. Ny natiorako izany. Ka ilay Andriamanitra izany raha adikatsika dia ny hoe Andriamanitra telo miavaka tsara fa natiora iray ihany. Izay ilay atao hoe Trinité. Olona telo nefa Andriamanitra iray ihany. Ny maha-Andriamanitra azy, ilay natiora maha-Andriamanitra azy dia tsotra satria ireo Andriamanitra ray zanaka fanahy masina ireo dia samy mahafeno ny fepetra maha-Andriamanitra daholo. Omnipotent zany hoe tsy toa. Omniprésent manerina ny toerana rehetra. Omniscient mahay ny zavatra rehetra, mahalala ny zavatra rehetra ary éternel zany hoe mandrakizay ny faharetany. Mahafeno izay fepetra izay daholo ny Andriamanitra ray, zanaka ary ny fanahy masina. I Jesosy Kristy Tompo raha ny teny manao hoe izaho sy ny ray dia iray ihany. Dia tsy midika koa zany hoe olona iray ihany ilay Jesosy, ilay zanaka sy ilay ray. Fa maneho zany ny fiombonana. Sy maneho zany ilay natiora maha-Andriamanitra azy ireo, ny fiaraha-miasan'izy ireo. Fa tsy ray mihitsy tompoko ny momboana teo ambony hazo fijaliana fa ny zanaka.
fa raha tsy zany a dia lasa ohatran'ny hoe ridicule be zany le tenin'i jesosy manao hoe ray o nahoana ianao ny de mahafoy ahy tsy teny amin'ny tenany mihitsiny izy raha hoe izy ihany le ray fa hafa ny ray dia hafa ny zanaka ary tsy jesosy kristy mihitsy ny fanahy masina fa izy dia ny teny mihitsy koa manao hoe ny fanahy masina ny mpananatra ozy dia ny fanahy masina zay irahan'ny ray ho aty aminareo amin'ny anarako mbola ho irahan'ny ray tsy izy ny fanahy masina saingy izy sy ny fanahy masina dia tena miara-miasa satria ny fanahy masina dia irahana amin'ny anarany ary Andriamanitra koa ilay fanahy masina tahaka azy a zay no mahatonga ny hoe Andriamanitra telo olona telo nefa iray ihany no Andriamanitra zay ivavahantsika mila manana an'izany finoana izany sika fa tsy anaiky ho ahozongozo ny karazana fampianarana samihafa amin'ny faran'izao video zao dia asehoko amintsika misy sary anankiray izay maneho fa izy telo reo dia Andriamanitra daholo nefa izy telo reo koa dia tsy mitovy tsy hoe ny zanaka no Andriamanitra ny zanaka dia tsy fanahy masina ny fanahy masina dia tsy Andriamanitra ray ny ray dia tsy ny zanaka fa tena olona telo miavaka tsara eo le hoe iza le fiavahany le andraikiny sy le asany ny ray dia mpamorona ary rehefa jerevanao le Genesis toko voalohany hoe ary tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary io teny hoe nahary io amin'ny teny hébreu dia hoe bara ary io bara io dia verbe rehefa jerevanao io verbe io dia troisième personne du singulier zany hoe le Elohim pluriel fa rehefa nandeha le fahariana Andriamanitra ray no nahary ary rehefa nandeha koa le fahariana dia potika io simba ny fahotana io dia le Andriamanitra zanaka no nidina namonjy tsy Andriamanitra ray mihitsy tompoko nomboana tompony azy fijana fa averiko ihany fa le Andriamanitra zanaka ary le Andriamanitra fanahy masina no niazona izay famonjena izay nataon'i Jesosy Kristy tompo izay le fiavahany izy telo amin'ilay anarana sy ilay andraikitra le hoe iza moa Andriamanitra fa rehefa miteny inona moa Andriamanitra dia Andriamanitra miresaka natiora izany dia le natiorany le mahatsotoa mandrakizay sy le mahay ny zavatra rehetra mahafeny zavatra rehetra izy telo manana an'izay natiora ray izay daholo zay hoe Andriamanitra daholo izy ka tena marina tsy lojikan'olombelona mihitsy no amaritantsika an'Andriamanitra izy koa ny impossible zany hoe zavatra tokana nefa pluriel fa izay Andriamanitra dia mila manaiky an'izay fotsiny tsika fa izay izy aloha pluriel izy nefa tokana ka fampianarana fototra izany amin'ny maha-kristianina antsika raha misy fiangonana na tokom-pinoana zay tsy mino ny amin'ny mahatrinity an'Andriamanitra dia tena miteny amintsika fa mitandremany amin'izany fiangonana izany mitandremany an'izany fomba zany fa antsika dia tena manohatra ny fampianarana unitarisme sy ny fampianarana modalisme izay milaza manao hoe olona tokana ihany le Andriamanitra ozy ilay olona zay tamiko hoe tsy iza fiandrianana tokana ihany fa anarana fotsiny be dia be amin'izareo zany dia ohatrany hoe le kaskety na le akanjo fotsiny miova hoe iseho zanaka indray eto dia iseho amin'ny fanahy masina iray eto fa olona ray ihany zany io tena tsy izany mihitsy ny finoantsika fa ny finoantsika dia tena hoe olona ray miavaka tsara ny ray miavaka tsara ny zanaka miavaka tsara ny fanahy fa izy telo dia miombona be ary ray ihany io Andriamanitra daholo reo ka rehefa mandray an'i Jesosy ianao dia mandray an'ny ray ianao mandray an'ny zanaka ianao dia mandray ny fanahiny ianao amin'izay fotoana izay ka izany rehetrarehetra zany no tokony ho fantatsika ary tsy tokony ahozongozona ny amin'izany fahalalana izany sika sarotra dia sarotra nefa dia mino fa mba nitondra tsiotsaina kely ho anao izany fanazavana izany ary raha nasoanao dia izarao dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra